الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أورين ديرس فالمزنبونايتان تمتكي الله جل وعلا سنفندفاسنا نتشدان فين أرين فندفاليما نوان لما لالتك محمد صلى الله عليه وسلم dia mafalana ya tamin'ny muslim media malagasy no mitafa amintsika rehetra mpanaraka an'izao fandaharana izao. Fatatsika rehetra angamba fa efa manakaiky dia manakaiky tokoa ny fahatongavany ilay volana izay manakaja, ilay volana izay manana ny maha izy azy eo anivon'ny finoana al-Islam. Ary tsika rehetrarehetra mpanaraka ny finoana al-Islam na lahy zany na vavy dia samy mahafantatra ny alehibeazany izany volana izany. Mifanontaniana petraka sy mipetraka amin'ny tsirairay amintsika nefa inona ny fanomanana izay entitsika manomana sy entitsika mitsena an'izany volana izay manakaja izany. Ny tsirairay samy mamaly an'izany fanontaniana izany satria ny fifehezana amin'ny volana Ramadan dia mazava loatra fa mila fiomanana, mila fanomanantena, ary izany fanomanana izany dia arabatana, aratsaina ary arabola satria raha tsy ao anatin'ny fahasalamana ny tsirairay amintsika dia mazava ho azy fa sarosarotra aminy no anatanteraka an'izany fifehezam-bava izany, ary raha tsy manakataoko izy dia mety ho sarotra aminy anatanteraka an'izany. Nefa dia tsika rehetrarehetra samy mahalala sy mahafantatra fa izy Allah Jalla wa'ala no mandahatra ny anjara-pivelomany ny tsirairay amintsika. Izy Allah subhanahu wa ta'ala no mahafantatra ny antsipiriny makasika ny fiainany tsirairay amintsika. Fa kosa ny zavatra izay takina amintsika pino Islam anankiray, ninninna ny sedra zay mandalo amin'ny fiainanao, ninninna reo olana sy reo karazana olana zay mianjady aminao amin'ny fiainanao, dia fantaro ny teny ilaina aranao fa hoe waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Nizaniza mametraka sy manankina amin'ilay ary azy, ny mombamomba azy rehetra dia tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia ampy tanteraka ho any izany olona izany. Tsy inona ny mahatonga antsika miresaka an'izany fa be dia be ny zavatra zay mety mandalo. Maro amintsika izay manam-pikasana sy manam-paniriana atratra an'izany volana izany, nefa izy Allah subhanahu wa ta'ala irery ihany no mahalala sy mahatsapa, no mahalala ary mahafantatra izy amintsika no atratra an'izany volana izany, izy amintsika no raha ohatra ka mahatratra an'izany volana izany mahatampotra an'izany volana izany. Tsy misy mahalala, tsy misy mahafantatra, nefa izany zavatra zany tsy tokony ataon'ny mpino Islam anankiray mahakivy azy izany satria araka ny tenen'ny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Qur'an ihany, mety misy zavatra anankiray izay everitsika fa hoe ratsy amintsika nefa Allah azy miteny wa huwa khairun lakum, nefa izany zavatra izany dia mety ho tsara ho atsika. Dikan'izany dia nizao tsika mila manomana, dikan'izany tsika dia nizao mila mametraka amin'ny vatantenantsika hoe ty volana Ramadan izay ho tonga tsy ho ela tia dia fotoana anankiray amin'ireo fotoana sy vanim-potoana zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala ny tsirairay amintsika ahafahantsika manova ny fiainantsika, ahafahantsika manova ny fitondrantenantsika, ahafahantsika manova ny fomba zay ntsika miaina miaraka amin'ny fiarahamonina zay misy atsika, ahafahantsika ihany koa mampitomby ny fifankatiavana sy ny firaisankina ary ny firalahina amin'ny samy mpino Islam satria ny volana Ramadan dia volana anankiray izay entin'ny mpino Islam manandratra avo ny fotompinoana zay misy aminy. Volana Ramadan volana anankiray izay entin'ny mpino Islam anankiray mampiseho fa izy anisan'olona izay mametraka ny mahatokana ny Allah subhanahu wa ta'ala satria izany fifehezana izany dia tsy natao ho an'ireo olona izay tsy manam-pinoana. Izany fifehezana zany tsy natao ho an'ireo olona izay manana fisalasalana. Izany fifehezana zany dia tsy natao ho an'ireo olona izay tsy manana fatokisana sy fanantenana amin'ny Allah azza wa jalla amin'ireo asa izay rehetra zay taony fa hovaliany Allah subhanahu wa ta'ala. Fa izany vamalina izany asa izany kosa dia miankina tanteraka amin'ny fikasana sy finiavana izay nety ny tsirairay amintsika nitsena an'izany volana izany, miankina amin'ny fikasana tsirairay amintsika ahoana ny fomba izay nety nanatanteraka an'izany fifehezam-bava izany satria na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy hitsangana eo anatrehan'ilay naharanao ianao indray andro any, tsy maintsy amaly an'ireo fanontaniana izay
tsy maintsy apetraky ny lainaranao aminao ianao ka deny zao omano ary ny volana Ramadan dia volana anankiray izay ahafahanao isan'andro mandritra ny 30 andro na 20 andro ahafahanao manova ahafahanao mitondra fiainana vaovao amin'ny vatantenanao araka ny tenentsika jiotay hoe tsy misy mahalala tsy misy mahafantatra ny hoaviny tsy misy mahalala tsy misy mahafantatra ny zavatra zay hoe mety handalo rapitso fa kosa Allah subhanahu wa ta'ala ireriana no mahafantatra satria izy miteny hoe wa antum la ta'lamun tsika zany tsy mahalala tsika tsy mahafantatra fa nefa kosa tsika matoky mino ary manantena fa ninona ny zavatra zay ataotsika amin'ny fiainantsika ambonin'ny tany dia tsy maintsy azahoantsika fankasitrahana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala raha ohatra ka nataotsika izany zavatra zany no ny antony izy ireriany tsy misy mpikambana aminy tsy misy mitovy aminy ary tsy misy zavatra zay iverina fa anakaiky anjany tompo ilay nahary izany ka zay no afatra tsotsotra avatia aminay entitsika pino islam na lahy na vavy manaraka nyity fandarana izay vokariny muslim media malagasy ity ary miezaka hatrany ny ao anatiny izany rafitra izany no manomentsika ireo zavatra zay mahasoatsika manomentsika ireo zavatra izay hitondra fahombiazana sy hitondra fahasoavana amintsika amin'ny alalan'ireo fampianarana fampitsahivana ary amin'ny alalany ireo karazana fandarana maro izay arosina amintsika eny eto ampamaranana dia araky ny efa voalaza fa dia namokatra t-shirt ihany koa zany ny ao amin'ny muslim media malagasy ka izany t-shirt zany dia efa hitatsika any amin'ny page ny Facebook ny muslim media ny makasikasika an'izany ho anao izay lina ho anao izay tea ametraka commande dia efa afaka ianao mametraka an'izany na ny lokony tadiavinao na ny habeany tadiavinao dia vonona ny manomenao fahafampoa vonona ny manomenao ny zavatra zay tsara izay vokariny muslim media malagasy hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh